mihitsy izy amin'ity février ity dia ampiakatra ny mentalité anao amin'ny supérieur Andriamanitra. Amen. Tsy izany manao an'ilay izy teo kaikinao, tsy olona manao azy fa Andriamanitra. Zao tontolo izao manana mentalité any hoe teneny zao tontolo izao manana mentalité any fa ny zanak'Andriamanitra manana mentalité any koa. Misy zany ny mentalité du royaume, tsy lova ilay izy tsy lova ny mentalité fa sitraponao mihitsy ny miditra sy mampanaiky an'izay zavatra izay hoe mamboly mentalité vaovao. Fa tsy vitanao ireny ilay izy fa tsy maintsy miaraka amin'ny fanahy masina ianao. Alleloia. Vavakitsika. Ray sarobidy avy amin'i Jesosy efa Nazareto, fotoana faharoa androany toy ny tamin'ny herinandro momba ny bénédiction d'Abraham Jesosy. Fantatray fa manana teny ambara ianao, fantatray fa misy zavatsoa miafanao ambadika Abraham, fa tianao zay Jesosy efa Nazareto hisitraka an'izany, hisitraka ny toepony ary hisitraka ny zavatra rehetra izay efa napetraka ao aminy amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Aoka izay ositra prospérité tao amin'izay hiparitaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana tompoka. Androany tena tonga dia tsoroko fampianarana be mihitsy. Alleloia. Miala tsiny raha ohatra hoe nanapaka hira ray ty groupe de louange fa aza tezitra. Amen. Raisy noty tena mandraisa noty be da be androany. Tenenino akaikinao torinao amin'ny fiainako androany. Ao anatin'ity 21 jours ity période anankiray hiovan'ny mentalité anao sy hiovan'ny fiainanao. Izy any te hiova. Amen. Eno tsara ary mbola toy le prospérité tamin'ny heriny école de prospérité fa mifanohy amin'ny école de solution le izy. Ce n'est pas une intervention d'un homme moins, ce n'est pas une intervention d'un homme moins que nous allons être prospérés. Diso zay miteny an'izany hoe tongava ty raha te hiprospérer nareo. Averiko kely manko le tamin'ny heriny anao récap kely androany. C'est une alliance. Teneniny tenanao alliance. C'est une alliance, il faut entrer dans cette alliance, sinon rien. Na dia fantatrao ary zany le izy fa tsy miditra ao anatin'le alliance ianao tsy mahazo inona. Ohatra zao ohatra inare misy boaty anankiray manao an'le franchise ireny. Hitanareo? Dia hitanao izy mandeha be, anananao le capacité fa tsy midéposer an'le franchise ianao dia tsy handeha ninina mihitsy ianao, tsy handeha lavitra ianao. Androany tena misy zavatra tena fantako fa hiova be da be mihitsy hitantsika tamin'ny heriny hoe ampianarina foana zafady, ampianarina foana ny olona miresaka momba ny hoe bénédiction d'Abraham, zao ny fitahian'Andriamanitra azy, zao ny fomba an'Andriamanitra. Zafady zao ny fomba an'Andriamanitra azy, fa matetika adinitsika hoe comment il est arrivé à ce point que Dieu lui-même il a dit tu es le père de la foi. Tsy voany tomboka tany amin'ny Genèse 12 dia tonga dia hoe venez, sors de la tente de ton père, tu seras le père de la foi, tu seras, on t'appellera père des nations. Tenez-nous quelqu'un pas à pas, miss level, miss niveau, c'est tsy maintsy ataonao, tsy maintsy lalovanao, zany ny antony sekoly. Ny sekoly dia pas à pas, zay le école, tsisy olona tonga dia na ingénieur tonga dia hoe anala bac ianao rapitso. Fa tsy maintsy ampianarina pas à pas aloha mba hahatonga an'ilay ankizy bien formé tsara dia amin'izay rehefa manala izy avy eo dia tsisy dika. Alléluia. Tianao ny azony héritage ny Abrahama, ampianarina ianao ampahafantarina anao aloha ny épreuve izay nilalovana, dia ampianarina ianao ahoana no nahatonga azy tafavoaka tamin'ilay épreuve dia hahatonga azy sy hahatonga anao misitraka an'ilay vokatra izay fanomanan'Andriamanitra. Job 36 verset 11. Raisy noty tena ataovy. Job 36 verset 11 de invitation tamin'ny maraina.
Job 36, verset 11. Ty sao dia alliance. Tonga dia miteny Andriamanitra, s'ils lui obéissent et le servent, ils achèveront leurs jours dans la prospérité, et leurs années dans les plaisirs. Jesosy nefa niteny, hisitraka fiainana be da be. Zay le hoe année dans les plaisirs, misy surabondance, misy abondance, une vie en abondance. Fa zao kotsy ny condition, tu dois obéir. Tenenao akaikinao, tu dois obéir et tu dois le servir. Jacques 2, verset 18 à 24. Jacques 2, verset 18 à 24, raisinoty fotsiny. Ankabeazan'ny olona dia zao, minoka, za mino taky ny Abraham. Fa le œuvre tsy ao mihitsiny, tsy manaraka œuvre zany. Tsy manaraka mihitsy le œuvre. Zany hoe finoana tsy arahaka asa le izy. Mifinoanao rehefa arahana asa. Zany hoe Andriamanitra mame condition. Ny teny Andriamanitra zao ny conditionko, dia ny rôlenao mino. Ao tsika, ny teny Andriamanitra dia mame condition izy, dia ny tenanao mino anao dia manao an'le izy. Zay ny Genèse 12 mivoa ao midana makary amin'ny tanàny ry. Tsy ny teny Abraham hoe mino hoe mino dia lasa izy niditra tao amin'ny tente. Zay ny problème anao, tena akaikinao, zay ny problème anao. Mino anao, alléluia be eto, dia avy eo anao lasa miditra any amin'le tente any. Toy izy Andriamanitra dri. Fa mino anao dinao le tente ohatran'ny fanodinan'io rideau io, dia lasa ianao manaraka azy. Zany hoe misy œuvre manaraka an'le foi. Foi zany ça suffit pas zany de dire amen, de crier amen, de chanter alléluia. Bénédiction d'Abraham moa sika tamin'ny heriny. Savoir sy connaître tsy mitovy izy tsika. Savoir dia maka verset be da be anao, dia manana info be da be anao, fa c'est tout. Fa ny connaître, tsy hoe connaître, zay mahatonga ny ankizy mipasy. Tena akaikinao, zay nahatonga anao mipasy. Ozy izy miprof, testé comme petit test izy, dia raha ohatra il connaît la réponse, fa tsy hoe il sait la réponse, fa mahatonga azy miconnaître an'le réponse, ahoana? Na mimetrahana problème izy, nahita solution izy, ary aina mirésoudre azy, fa olana valiny lasa marika. Zay le izy. Menanao le problème, menanao le olana, dia ianao manao tableau amin'izay, midémontrer anao. Zay le midémontrer foi. Tena akaikinao, il faut que tu démontres ta foi, pas tes œuvres. Zany hoe ny olona zao rehefa mangalatahaka, na dia omeny le mahay azy ary ny valiny, faly be izy hoe fa tsy afaka manao ninina izy, satria tsy hanana an'le formule. Ao tsika, tsy hainy manao an'le calcul, fa ianao mahay an'le izy manomboka androany. Amen. Omenanao ny formule, ary hainao ny calcul, tantanany ianao hanao an'le calcul, dia ozy izy amin'izay lefa mahazo note ianao, dia ozy izy ny prof, tu passes. Il connaît, tu passes. Il peut agrandir, il peut grandir dans la connaissance. Alléluia. Tena akaikinao zany ary naturel, ny spirituel koa nefa ohatr'izay mihitsy. Alors, tsy manao ny œuvre ny Abraham ianao, raisinoty, tant que nous ne faisons pas les œuvres d'Abraham, nous ne jouirons jamais les bénédictions d'Abraham. Zany hoe, tu peux savoir qu'il a été béni, qu'il portait le nom de père de la foi, mais tu ne seras jamais le fils d'Abraham. Inona ny bedesan'ny Jaune mpanao batisa, somary mandingana kely, inona ny bedesan'ny Jaune mpanao batisa ny fariseo? Nidina eto ny rano fanaovana batisa, dia nidina moramora tsokosoko avandro zalahy, race de vipère, zay ny taranaky Abraham dia izy non, taranaky ny mena rano nareo izy izy. Tena akaikinao tsy maintsy tera-baovao ianao. Rehefa tera-baovao ianao dia omena mentalité départ, fa tsy maintsy encourager ny départ. Zany hoe misy fruit de la repentance ao anatinao izy izy, misy ovanao. Tsy ny salasala mihitsy ny Jaune mpanao batisa teo toraham-baty eto. Bien sûr, miaraka amin'ny
ny toerana sy ny emplacement ny poste sy ny raha natao ny étude ny ADN bien sûr tena fils d'Abraham fa ny problème tsy afaka miditra ao anatin'le rano izy tant que tsy mibebaka tamin'ny androny Jaona mpanao batisa zay tena hoe akaikinao ohatr'izay koa hoe ny alliance zay nanaovany Abraham i Abraham zany efa nanao an'le alliance ny anazy efa vita nomenanao le alliance fa ianao tsy maintsy sy manao zay le problème aminao fa miraviny zay amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy isika hoe tant que les œuvres d'Abraham ne sont pas les nôtres, les bénédictions nous serons inaccessibles zany. Inona tokony atao izy tsika teo voalohany indrindra averiny raisina noty mihinana an'le teny ianao méditer an'le teny ianao mapiatra an'le teny ianao. Fanirian'Andriamanitra ny hoe prospérer zany ianao amin'ny zavatra rehetra. Raisinoty fotsiny 3 Jean 2 dia Josué 1:8 tena kaikinao efa haiko zay zao le efa savoir efa lasa mipetraka zay. Josué 1:8 zany tonga dia hay zany, 3 Jean 2 zany tonga dia hay zany. Itiako ianao mba ho ambina taka ny fitahiana ara-panahy ihany. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé physique que spirituelle. Jereo tsara nanaovan'Andriamanitra azy natamban'le izy zany hoe selon ny bénédiction spirituelle anao ny bénédiction matérielle anao. Tena hoe kaikinao jereo mihitsy izy teo béni ve ianao hoe matériellement mila béni ianao hoe spirituellement. Zany hoe tsy maintsy fantatrao le la clé alohan'ny isitrahanao an'le izy. Resaka sika momba amin'ny famafazana tamin'ny heriny tena hoe kaikinao zay afafinao mijinjainao. Philippiens 4 15 à 19 raha izy fotsiny zay. Philippiens 4 verset 15 à 19 ny tenenin'ny Paoly mihitsiny ary eto dia raisiko ty tenin'ny Paoly ty mba hibenisena andro zay tia mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Il y a le problème. L'église efa nafantatra an'izay le fomba famafazan'izay fa l'église de Philippi no nahay an'izay namafy zay. Hoy izy Paul tsy ho very izy ny fikelezanao ainy. Ny famafazan'ny agriculteur anatin'ny fahatakarana tsy maintsy mijinja. Tena kaikinao za tsy maintsy mijinja. Mamafy vavaka ianao tsy maintsy mijinja valim-bavaka. Marina zany. Mamafy fametrahan-tanana marary ianao mijinja fanasitranana ihany keo ianao satria plainden'Andriamanitra vidivinina ianao. Taddio tsara fa tsy herinao le miala rehefa mametra-tanana ianao fa herin'Andriamanitra. Fa zao kosa nefa Andriamanitra mameno anao plus mba hahafahanao manome any hafa foana. Et nous tsara, vous seul l'avez fait. Verset 16. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour survenir à mes besoins. Tena hoe kaikinao jereo tsara masina. Paul tsy nangataka. Fa sagesse ny Philippi hoe amatsy amin'ny Paul. Par 2 fois. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Zay le mieritreritra ny olona hoe roa vao mitory an'izany zao pasteur dia te azo don izy na te hanana izy. Manana asa tsara ary tahian'Andriamanitra be mihitsy. Amen. Fa misy olona matakatra mamatsy dia misy olona mijinja mahagaga. Marina zany tsy nanomboka taminay zany fa efa zavatra efa lalàna zany tena kaikinao alliance zany. Tsy ny raisikonao zao fa any bokin'ny mpanjaka any dia misy
misy couple efa vieux zareo. Tery zareo reo à chaque fois Elisa sy Gézy mandalo amin'ilay tanàna dia miala ao amin'ny chambre izy dia aloany mankany amin'ny étable matory dia ilay mpanompon'Andriamanitra matory eo amin'ilay chambre. Eritrereto anie izany fahatakarana izany tsy mbola nisy fanahy masina ireo olona tena akakinao tsisy fanahy masina ohatranao akory ireo. Mavoantsika tsika ny te ho tahiny fa tsy te mba hizara ho fitahiana ho an'ny hafa mihitsy. Dia hoy izy Elisa, za manan'Andriamanitra, inona ny tsy hananan'izy ireo? Dia hoy izy Gézy, tsy manan-janaka ireo. Bon, d'ici 9 mois manan-janaka ianao. 9 mois après tonga vany ilay zanaka. Amen. Elisa angano teny hoe miala amin'io tranonao io dia za atory eo. Tsy niteny an'izany Elisa, tsy niteny an'izany izy, tsy miforce izy, fa ilay olona ny natakatra. Mba ao aminao zany sagesse zany amin'ny anaran'i Jesosy. Verset 18. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Verset 19. Bénissez au nom de Jésus. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Ty miapporte solution anao amin'ny hafa, mahazo solution amin'Andriamanitra foana ianao, omeny conseil ianao. Ary mifanananao amin'ny fanahy masina Isaïe 11 verset 2, le Saint-Esprit c'est l'esprit de conseil. Tadidio tsara fa omeny conseil ianao en tout point, mahay ny zavatra rehetra, teneno mahay ny zavatra rehetra. Nous les mampahery aho, nous les papahery aho. C'est pas grâce à toi, c'est par sa grâce zany zavatra zany. Sy miova ho androany. Sy miova androany. Genèse 8, 22. Genèse 8, verset 22. Verset biblique ty zavatra ty ary Andriamanitra mihitsy no miteny. Zao ny zavatra nyteneniny. Genèse 8, verset 22. Au nom de Jésus, miara-mamaky tsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aussi longtemps que la terre subsistera, sommeil et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Tsika zao olona faran'izay kentrina indrindra hoe tena niditra hiver tsika tsy hita tsony ny masoandro. Fa izy tsika eo anao dia maminany vinany eo. Any amin'ny mois d'avril any dia efa misy masoandro. Dia ohatrany hoe favy be mihitsy nefa efa manateny ianao fa hiala amin'izao atsika izao. Amen. Tsy hoe nariana daholo, ariko daholo ny akanjoko fa tsy ilaina tsonka itony akanjo fa andeha hividy tontolona isan-karazany ianao. Non, satria ho avy ny fotoana hamiratra ianao. Ozy izy ny any boky Isaia ihany, ho avy ny fotoana izy ampiakariko izy ny fiainanao tsy maintsy ho tonga ny amin'ny tatao vovonana. Jereo rehefa miteny Andriamanitra tonga ny amin'ny tatao vovonana dia mijanona eo amin'izay ilay izy. Fiainanao miova amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mahatakatra ianao fa ny fiainanao dia tsy fiainana ambany zany fa fiainana ambony, ary ny fiainao dia natao lohany fa tsy rambony zany. Zany teny zany zao ao anatin'ny baiboly zany tena akaikinao ao anaty baiboly zany. Deutéronome 28 misy an'izany. Fa zao misy problème kely ho anao izay tsy mety mankatao an'Andriamanitra. Deutéronome 28 verset 1 à 4 mila vakianao. Zay vao hoe lohany afa-tsy rambony, ambony afa-tsy ambany. Eny ok, danse ianao zay satana hoe ok, petraka izay aloha. Fa vita zay. Tovy Satria ny problème adinonao ilay verset 1 à 4. Satria tonga dia ao anatinao dia ho tahiny ianao, hamono nation rehetra ianao, eo ambanin'ny elikao, eo ambanin'ny elatrao. Eo ambanin'ny elatrao firenena maro. Eny, ozy satana ok, on verra ça. Fa ny zavatra takinao misy alliance. Ny alliance ohatran'ity, azafady fa nataoko amin'ny droite fa tena nenahy loatra dia nilatsaka lesy amin'ny gauche naiky very. Fifandraisan'olona anankiroa takiny tsy contrat ny alliance plus fifandraisana avy amin'Andriamanitra izy manatsofoka ny lahy manatsofoka ny vavy Andriamanitra mibenirana izy tiens
zany maharatsy ny divorce ary tsy misoety divorce zany isaorana an' Jesosy avy Nazareta fa zay couple tafiditra tato au nom de Jésus dia rétabli daholo torinao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ka zao zany ny froid tsy maintsy ho avy ny chaleur. Ao ny hiver tsy maintsy ho avy ny été. Ao ny nuit fa tsy maintsy ho avy ny jour. Eo amin'ny fiainanao afany ambany makany ambony ny fiainanao. 1 Corinthiens 3 verset 6 à 7. 1 Corinthiens 3 verset 6 à 7. Ito ilay niteneniko teo hoe tsy mila mitady olona be ositra ny prospérité ianao mba hahatonga anao prospérité. Androany tonga dia la clé en prospérité mihitsy tonga dia meko anao afaka tonga dia foanana mihitsy ny nasiako ny prospérité après any androany. Raha ohatra anao ka mahatoky an'ilay izy. Non, marina ilay zany. Marina zany. 1 Corinthiens 3 verset 6 à 7. Problème manko tia mpanenjika conférence 7 clés, 8 clés, 12 clés pour ta réussite. Tsy mivoaka ihany ilay izy. Une clé, ça va te suffire. Une clé. Écoute et obéir. Job 36, verset 11, au défaillis. Vous dites Paul, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Ok, c'est bien. Vous dites, c'est que ton côté, tu es prophète au sein. Prophète Johan, prophète Massaro, prophétesse. Petsaka nazo zany ianao dia ho fitahina ministère, ho fitahina an'izao. Farany teo zao dia hoe misy nyray aminareo reo dia misy amatsy 1 million. Raha ohatra ianao ka afaka mamatsy 1 million, manana dizaine de millions de dollars zany ianao. Izy zao mba minao zany. Za aloha mafy an'izany mihitsy. Telo mihitsy tena forao Jesosy. Hiditra amin'izany alliance zany ary tsy voandroany zany tena akaikinao. Efa renao le izy fa tsy maintsy miditra ianao. Ary na tsy mbola tafiditra azy. Io le tena eto amin'izay le tena mafy be. Satria izy anao zany androany, anao amin'ny herina, anao amin'ny any. Tsy hita le izy. Bon. T'as de solution hafa tena akaikinao. Tsy solution hafa. C'est Dieu qui fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Peu importe na tena ohatran'eny ametraha tanana asiana tongotra kely ametrahana mpanompon'Andriamanitra gauche droite asiana ny rehetrarehetra ny ositra avy any Nigeria ny ositra avy any Amerika asiana japonais kely tsy tafavoaka mihitsy ny fiainanao. Non tsy hoe faly te hampimehanao fotsiny fa tena tiako tsapanao mihitsy fa tsy problème na ositra le izy fa problème na fanapahan-kevitra hoe moi je vais être vraiment comme Abraham. Il avait rien. Il avait rien. Quand il a quitté la tente de son père, il avait rien. Tu sais, fananangona 1 milliard izy akory dia lasa amin'izay terre fa dia fa manana zéro izy. Zéro. Fa zéro. Zéro tena akaikinao hoe zéro. Lota zao tsy tao anatin'ilay alliance fa tamin'ny voalohany izy sage nanaraka ny mpahany Abraham pazapa izy dia tsy le mira pazapa mivalany ireny. Marina zany marina ve zany sa tsy atao anatin'ny révélation zany fa tena vao milatsaka zao zany mba ohatry ny loto au moins. Tena akaikinao atao ohatry zao mihitsy izy. Ianao nefa ny vidin'i Jesosy ary ianao nefa raha ohatra ka ao amin'ny Jesosy dia mpandovany Abraham. Ianao zany plus no lota ny tena marina. Tsy mijery any amin'ilay nahaverezan'ny adalany lota fa lota nahafantarako azy manomboka Genèse 12 dia niaraka pazapa tamin'ny Abraham. Niaraka pazapa tamin'ny Abraham izy. Inona voalazan'ny Baiboly mitovy mihitsy ny lanjan'ny Abraham sy lota. Nefa ny Abraham nahazo an'ilay tena. Marina zany sa tsy marina? Lota tsy niteny mihitsy Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe oety lota lesy. Hoe tiako lota. Na tianao lota le izy mila misy fotoana mila dafo.
fa jereo le problème nihevitra amin'izay loatra maintenant je suis le boss aussi na malakira amin'izay izy na manapikira oatra mipazapa amin'izay izy za koa anao pazapa tonga dia vita tsy te hahitan'izany ao amin'ny fiainantsika manana ray ara-pinoana mpanao an'ity zavatra ity za tsy enjera ary fantako fa inao koa tsy enjera ce qui compte c'est Dieu qui fait croître zay ny tenenin'ny Paoly dikan'izay Andriamanitra any amin'Andriamanitra le lakile ianao zany raha te ho tahina azy na andeha ho any amin'ny tsy haiko Kenneth Copeland tsy haiko le mpanompon'Andriamanitra hoe tena malaza be amin'ny resaka prospérité David Odiepor reny tsy haiko prophète iza pasteur Chris reny tsy oui anao mety mitomany mety guide mipikipitika mihitsy fa ça va rien changer dans ta vie tena je te promets rien tsy zany manosona izy aza hosonona kosa fa tsy resaka problème na ositra ho ala izy problème na fo le izy satria ny namalian'Andriamanitra ny Abrahama dia toe-po tena hoe toe-po ao mira réglenao Andriamanitra tsy niteny hoe meo any tananao meo any fonao satria ao les problèmes source de tous les maux akoatra ny vola bien sûr io fonao io problème io no menao an'Andriamanitra tout marche otriny rehetrarehetra ihany misy fotoana ny olona dans le coma tsy ny fo ny problème aty ny problème azonareo le izy fa reo vao mijanona dia vita ny zavatra rehetra satria ao miparitaka ny zavatra rehetra siovana androany au nom de Jésus reo vao mijery an'izany ao anatin'ny reo vao mitory an'izany ao anatin'ny fiangonana za tonga dia mieritreritra foana hoe resabola fafao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary teny isaorako an'i Jesosy tamin'ny 2003 novembre 2003 nanomboka niditra tamin'ny asa fanompoana dia zavatra nafinaritra nesoron'Andriamanitra tamiko mihitsy ny tsifisiny tena tsisy deparako tao anaty ministère zéro za tsy maniratsira an'izay mety hoe naniratsira ray tsy manenjika an'izay naniratsira fa tena nisy an'izany nisy fotoana hoe efa nitantarako anareo nahazo vava izy koa ny amelona n'io fa lehilahy lehibe io za tsy hanao sakafo an'io tsoa tomany atao tongo mpanjina de hoe za Jesosy hoe ianao ny antso ianao miantoka dia niteneniko anareo fa nijoroko vavombelona un mois pile poil mihitsiny misy miinvité atoandro misy miinvité alina tsy nitenen'ireo olon'ireo hoe tena mivonjy hoe tsy mihinan-kany tsisy an'izany tsisy cause an'izany fa netombohan'izay zavatra zay ozy izy nareo fifaliako na chocolat marina zany nisy na teny an-dalana dia tehinana chocolat be mihitsy tena tehinana chocolat noir ohatrany hoe apenako teny an-dalana zany dia tonga tao amina trano anankiray dia tonga dia nisy nanome chocolat tena ohatrany hoe nisy zavatra mipika zany tatao anaty lohako hoe nisy naharea laka mihitsy n'iny dia nijoro vavolombelona tao amin'ny asa fanompoana dia be da be no nome be da be no nome anahy tamin'izany hoe chocolat dia hijoroana vavolombelona fa tonga dia nitsimy pasteur Rodolphe ianao dia hovidin'Andriamanitra hono ianao ho mpanompona amen nao nanomboka tamin'izay misy famatsiana tsy kelikely amin'izay nataon'Andriamanitra zany tao anatin'izy dia nanomboka nakafy tao anatin'le izy ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao dia mila makafy fa tsy terena ao tsika zany hoe ao anatin'ny famafazana zany dia zay mamafy ampitomanina fa makafy eritreretinao hoe raha ohatra hoe valy ray vilia zany imagine fotsiny vary ray vilia ataoko hoe akotra ray vilia raha ohatra ianao ka misaina tahaka ny atsao voasanao daholo le akotra isainao nisany 10 fa raha ohatra ianao ka endry dia amin'iny le 10 iny 10 akotra ny 9 any ny voasanao ny folo atokanao dia afafinao bien sûr ny ena zany le quantité tatao anaty kibo fa vokatra tsy maintsy mamaly tena kaikinao oka zay le mandraitra akotra tsy haiko aloha hoana ny andikany papan'izany fa mandraitra atody sy
mila mitandriny tsika misy be dabe zao miteny ohatran'ity zavatra ity ohatra hoe mare fampianarana momba ny offrande momba dimy dia ohatrany hoe me plus ako afahako manao an'la izy andriamanitra zany niteninao hoe meo aloha za dia manome azy eo tsy azonao tsara nga mandika an'leo amin'ny Deutéronome raisinoty Deutéronome 8 à partir du 16e verset matoa ianao mbola mihinana matoa ianao mbola mitafy akanjo matoa ianao lavitry ny aretina na me zavatra anao zany Andriamanitra marina zany Deutéronome 8 16 18 marina zany tsy afaka miteny mihitsy ianao c'est pas vrai natoko hoe na fampahitana fity ny reny amin'ny kafy reny mba tsika mananjanaka fa verinao fa mahazo an'ireny daholy nga ny olona so dia verinao fa mahazo an'ireny daholy ny olona misy tsy mahazo misy ary surtout ny célibataire ary mbola mandoa impôt fa ny couple rehefa mananjanaka exonéré d'impôt izy rehefa ambany le misy somme omena zay tena kaikinao ka aza isorana ane io aza mamafy ane hitanao tsara ny any ingedana esorina tsy Andriamanitra ho fait manala l'izy fa ho hitantsika eo fa lasa misy ho fait zany le izy raha vao tsy mandeha amin'ny alliance anao dia dabovo en bombe ndao ne Malaki 3:10 miditsika Malaki 3:10 Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, vous tenez, faites ce que je vous dis, et moi je vais faire ce que je dois faire. Mettez-moi à l'épreuve. Vous savez, il y a une omitsy tenena kakinao hoe ianao mihitsy zany mahasasa minusy eo méprouver an'Andriamanitra hoe tairo aza raikitra aza izy no miteny mettez-moi à l'épreuve déclare l'Éternel soniavo mihitsy je signe déclare l'Éternel le Seigneur des armées célestes alors vous verrez bien si surligne mihitsy vous verrez bien si de mon côté mantoa izy miteny hoe de mon côté misy côté tsy maintsy ataonao zany ianao te hijinja teneniko foana ty zavatra ity tsy iova mihitsy biblika ianao te hijinja nefa anao tsy mamafy omen'Andriamanitra tany ianao fa ianao tsy mamafy mihitsy inona ny jinjanao ao bozaka no haninao ao marina zany ny ery andrefantranonao a izy tia mamafy dia mijinja ary rehefa mijinja izy a dia mitatra ny tanina fa ianao tsy afaka mitatra mihitsy satria tsy sady tsy rigeny tsy fefena inona ary ty tsy asiana zezika tu fais rien tu fais que dalle bon tu reçois que dalle je n'ouvre pas aïe mba tonga saina teny kaikinao mba tonga saina Andriamanitra no miteny alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux io le lakle teny kaikinao io le lakle izy manana ny lakle fa tsy le mpanompon'Andriamanitra mampienjenjera sy mametra tanana anao hoe sois prospère ozy izy Paul tonga dia efa niteny za manondraka raha i Apolosy miady tany fa tsisy dikan'ireny zany hoe tena peu importe na mijinjaka tsika dia faly be tena isy onction be amin'ny prospérité androany ça sert à rien et ça va te servir à rien aussi izy no miteny je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux dia inona koa manaraka et ne vous comble pas avec surabondance tena hoe surabondance zany hoe manome en abondance izy fa misy surabondance de ma bénédiction amen tamin'ny akabeazanareo ny hoe tamin'ny voalohany tamin'ny mbola tsy nafantatra an'izany resaka hoe dimy offrande zany bien sûr amin'ny voalohany nareo sadaikatra fa rehefa mahita an'le tsirony tsy le tsirony le valiny tena kaikinao tsy le valiny fa mahita an'le tsirony ianao sady afaka amin'ny datoy ihany zao tadidiko tsara mihitsy
tena afaka tamizioka ny resaka vola teo izy tsy marary saina amin'ny vola zany tsoa zay ro izy gaga ohatry ny tao voaloha foana ny loyer ohatry ny tao mety daholo lasa mandeha ho azy ny zavatra rehetra tatianao zao tadidiko tsara mihitsy tamin'ny voalohany ohatry ny hoe ka tsy ampy mihitsy ilay izy pastera tsy ampy oui bien sûr tsy ampy zay le akotry 10 ny menanao dia akotry 10 no haninao fa nihinana omboka nihinana akotry 7 izy mandainga anao raha tsy nitombo ny karamanao hatramin'izay sy ny posta azonao Andriamanitra manao an'ilay izy tsy nalaiko ny asa tany amiko izy mba anyatsemana izy dia mba meko karama mifa en plus non lasa sandoka ny anaran'izany fa Andriamanitra no mitena mettez-moi à l'épreuve misy olona mbola tsy resy lahatra tena kaikinao na resy lahatra ianao na tsy resy lahatra dinio masony dinio mihitsy izy na resy lahatra ianao na tsy resy lahatra tenin'Andriamanitra zany ka misy fotoantsika mais moi j'ai gagné par tonga vao miten'izay propre suerako nanao an'io tena mbola zanaky Adama ianao désolé zanaky Adama vakio fotsiny le izy ao amin'ny Genèse 3 manomboka verset 16 zanaky Adama mitrongo voahomana dia aveo izy hoe za tena nitrongo za amin'izay ny homana an'ilay izy personne n'y touche vas-y tsy mahery zany fiteniko zany fa andramo aloha dia hitanao le izy fa rehefa hitanao fa mahafinaritra ane le miaraka amin'Andriamanitra eo amin'izay anao vao tena hitanao hoe ok ny teny azo tao anatin'ity asa fanompony ity dia zao tsy hiditra dette zany mihitsy amen ary mahatonga le tsy miditra dette satria manaraka amin'ny principe an'Andriamanitra miditra ao anatin'ny alliance nareo nefa ny ao anatin'le alliance ihany koa nisy rangahy ho tadidiko tsara mihitsy raha veriko aminareo foana sy be da be ny mbola ohatry ny latsaka ao anatin'izay io ty rangahy ty koa tsy mpandodimina mihitsy tsy d'accord amin'izany pastera ok tsy ny insistako fa ndre mandeha zay izy tamin'izay nandeha nanao déplacement tany camp izy zaho izy tsy mahay mitory inona izy ny azoko ataoko izy fanahy masina eo amin'izay ampidiry le izy tena ampidiriko teo le izy toy zany se tsy mahay mitory misy zavatra afaka ataony se mamafaza ho an'le olona ny camp na tsy ho hitany se mandrakizay ary izy tonga saina be le rangahy nanomboka teo izy nanao satria misy zavatra tsy vitanao fa hainy olona hafa mamatsy Philippiens io inona nataon'le Philippiens teo tsy namafy tamin'ny Paoly izy dia nahazo bénédiction ary ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana mivangeny Paoly Philippi nivoatra be mihitsy amin'ny resaka prospérité tsy nohy Paoly teniko ianao tsy resakositra ao aty revy fa le fahatakarana mihitsy nitoetra ao anatin'le olona ka androany misy mentalité esorina mihitsy fa misy fotoana ny olona titena misy olona titena roviana zany vao tonga ao anatin'ny fisainanao ny acte 2:41 eo ok rangahy amidiko rangahy ny tranoko dia tena andaotsika hitady trano dia tonga dia anaovana immeuble mbola hoela raha zany fa ianao hitako fa iova sans forcer misy ovana androany Andriamanitra tsy niteny mihitsy ny hoe pleure et tu vas recevoir na prie pour recevoir sème si tu veux récolter ao anaty baiboly zany zavatra zany ao anatin'ny église-ny Jesosy lasa be da be izy ny fanahy masina ny lasa mendier au lieu d'obéir à Dieu sarotra tenenina akaikinao jereo masina aza menatra jereo masina sarotra aminao miobéir an'Andriamanitra hoe fa vitanao mendier amin'ny monde vitanao mendier amin'ny monde vitanao koa mendier amin'Andriamanitra Jesosy mba jereo moa ny atahako eto izy Jesosy hoe hitako izy izy ny atahanao fatako tsara mihitsy ny miditra sy mivoaka fatan'izany izy ozy izy ny name hery atonganao mavory arena ary mba tsy atonganao an'izay ozy izy dia ataoko mamay kely aloha anao tamin'izay nytereny kely mibokotra fa tsy hiditra lalina amin'izay aloha androany fa vakeo any amin'ny deotoranao mawity eno tsara akipiny maso dia sofina fotsiny enony alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux sasonina be zany any anatin'ny fanahinao sofim-panahinao any raha ohatra ka tena te hiova ianao
zay ny teneniko anao hoe raha te hiovy ianao tsy maintsy miditra ao anatin'ilay alliance raha ohatra ianao ka mbola tsy resy lahatra nda resy lahatra ianao na tsy resy lahatra to foana zay Andriamanitra nefa ny tena ka na andeha hiova fiangonana makaiza ianao na isy connecté à tel ou tel ministère ianao foana ny faran'izay mahantra indrindra ao anatin'ilay église marina zany afaka miafirmer an'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mahafantatra momba ny semence sy ny récolte marina zany nisy fiangonana zay any Miami vavolombelona zay fiangonana zay le fiangonana misy an'zareo zay 28 millions de dollars dia tena njoroany vavolombelona mihitsy tsy nisy millionnaire ozy izy tamin'ny nanomboka ity ministère ity fa zao izy izy misy dizaine de millionnaire miaraka amiko ahoana ozy izy natonga le izy tsy nanao contrat tamin'izy izy fa ny famafazanareo izy izy natonga an'io ty building ty tena hoe nakaikinao fatokina misy mentalité du royaume mapetraka ao anatinao tsy le mentalité fanaovana dimy ny resahako eto fa le fitiavana an'Andriamanitra mihitsy tireo zay lesona zay tany Pantin fitiavana le izy tenenao akaikinao kitio indray izy raha tsy namaky baiboly ianao raha tsisy olona nitory ianao tsy voavonjy ahoana ny nahatonga an'iny baiboly iny nisy olona nanao sacrifice tany nisy olona namafy tany marina zany na nahazoko baiboly voalohany ary tsy mivoaka miposiko fa nisy olona namea baiboly gasiko voalohany nisy olona namea taty aoriana vao nitady hoe mba tady an'izao version zao le matitianao amin'izay fa nisy olona namafy tao ary jinja be le olona satria indraindray ohatra zao zao tonga dia misy ministère mihitsy ao ambadika raha ohatra teneno akaikinao hoe raha te hiova ianao manaova alliance amin'Andriamanitra tsy alliance amin'ny Tomi io tsy alliance amin'ny pasteur Tomi io na pasteur Mirindra hoe zany foana koa ny raha basina alliance amin'Andriamanitra za manao ny ataoko za manao ny ataoko ny sasany efa manao ny ataony fa ianao mba ahoa hiditra lalindalitsika raisy ny baibolinao raisy ny super bouquinao si tu veux être un superman il te faut un super book vitana baiboly ianao teo superman fa tsy manana super book za manana super book ary tiako mihitsy mamaky za moa tena joroko fahavombelona mihitsy tsisy boky zany mbola vitako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ankoatra ny baiboly forcena niditra 6e bibliothèque rouge vert bleu tsy haiko avy inany nay français ihany fa zany hoe hamaky boky zany mba misy taona mamaky dia tonga any amintsasany dia hoe verina amin'ny herinandro dia toy izy tsisy tadidiko hoe inona moa zavatra nitranga tary androana tary tsy tafavoaka mihitsy avy eo amin'izay anontaniany zalahy inona ny tiany mpanoratra olona zay inona ny raiky izay mpanoratra zay hevina tena sérieux za zao raha anontaniana anareo momba baiboly inona ny tiany mpanoratra olona zay na wow atiako teneniko aminao mihitsy izao ny tiany olona zay amen janony amin'izay bokiboky io tsy haiko mbola misy mpamaky boky tsisy ilavana azy mihitsy angamba manam-potoana makina boky ihany ko tsy aloha mamaky baiboly le ty sérieux zany teneno akaikinao te alala teneno izy aza menatra ianao te alala ny sitrapon'Andriamanitra vaky baiboly ianao te alala eno tsara ianao te alala ny sitrapon'Andriamanitra fa hitontontana hitatimita asiana mamaky an'ilay izy dia tantarao anao ilay izy lôjika ianao na lôjika ianao na tsy tahina mihitsy ny olona ny asiana mamaky baiboly amin'ny toeranao hoy izy Andriamanitra raha tsy vendrana hoy izy Andriamanitra iza koa no ataonyity chaque grosse tête ty sakabeloa zany chaque grosse tête zany sakabeloa raha tsy hainareo atika amin'ny teny frantsay fomba fiteny gasy zany hoe aza mivarotra sakabeloa ne me vend pas un chaque grosse tête bon malakito fa atika tsara
Malachi 3, 7 à 10. Malachi 3, 7 à 10. Ah ouais, concentretsika. Eno tsara. Jereo a. Kivy mihitsy Andriamanitra ny teny tamin'ny Malachi. Jereo, enoy a. Depuis le temps de vos ancêtres. Zany hoe efatry ny ela ihany no ny teny. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'obéissez pas. Entitra be mihitsy Andriamanitra satria izy nareo ozy izy eno tsara. Peuple d'Israël ozy izy tena efa natokako nareo. Reo no ancêtre nareo ozy izy. Maninona nareo izy nanangana patriarche tahaka ny Abrahama, Isaka, Jakob. Maninona nareo tsy manao an'izay ataony. Faly fotsiny nareo. Fils d'Abraham, tapaka ny didipoitra vita. Didipoitra fa mifonareo ozy izy lavitra. Inona ozy izy? Solution, tekaikinao solution. Sady raisinao ty. Revenez donc à moi. Dina indray, de mon côté, moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Soniavony mihitsy. Tsy président eto manao sini, fa le Seigneur des armées célestes. Dia avy eo reto tsy mbola mody vendrana ihany et vous dites, comment devons-nous revenir? Tena kaikinao, demande le chemin. Eto zany rehefa tsy hitanao ny iverenana dia mba manontany. Izay no mahatonga an'ireny question réponse zay mba manontany. Verset 8. Enoia. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Dia hotsika hoe oui, Andriamanitra ny an-danitra any. Ahoana koa ny angalarako an'Andriamanitra e? Pourtant vous me volez. Et puis vous demandez en quoi t'avons-nous donc volé? Dia tsara, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Tena kaikinao anaty baibolinao zany a. Tsy za io a. Tsy hoe natory ianao alina tena natory be mihitsy dia tena nalaiko ny baibolinao dia novaiko. Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Tia le izy. Itsy iogito a. Tsisy mpanompon'Andriamanitra afaka manapaka an'ito. Tsisy. Tena kaikinao tsisy. Na ry Samuel efa maty ary tsy maty fa nodiny amin'i Jesosy, tsy afaka. Eli tsy afaka. Eno tsara, ndao hiara-mamaky. Ndao hitsangana mihitsy dia miara-mamaky. Verset 9. Mba ho tonga saina ianao. Verset 9. Malachi 3, verset 9. 1, 2, 3, miara-mamaky sika aminaran'i Jesosy manao hoe vous êtes sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Amen. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Au fait, les malédictions. Les malédictions. Les malédictions, efa tany amin'ny voalohany indrindra ny taraboany Adamaseva les malédictions. Efa tany dia efa nilatsaka ny teny fa rehefa vao miala amin'Andriamanitra ny olona dia milatsaka eo ambanin'ny osina. Zay no natonga n'Andriamanitra miteny hoe revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous. Ao tsika nefa ny afaka miverina amin'ny alalan'i Kristy. Ianao teo héritier d'Abraham fa tsy maintsy miditra amin'ny alalan'ny portany Kristy ianao. Alléluia. Ao tsika. Ao ve ô. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Zay le niteneniko teo. Misy olona tena fiera be mihitsy. Je gagne 4 000, je gagne 5 000, je gagne 6 000 par mes propres efforts. Oui, d'accord. Tena kaikinao d'accord ane za. D'accord mihitsy à 100% ianao nianatra 12 taona. Oui, je suis d'accord. Fa ny zavatra ataonao amin'Andriamanitra zany, nareo sy Andriamanitra amin'izay zay. Tsy resaka avarisy ny resaka eto. Tsy resaka avarisy mihitsy. Hoe tianao ataoko. Misy koa manao an'izao hoe zaraiko roa le izy. Aiza amin'ny fanaovana an'ilay izy. Jereo tsara. Hoy izy atero en totalité ozy izy. Io zany za tsy mbola tezitra tamin'ny olona tsy nanao dimy tato. Izy nareo no tezerako hoe tsy nanao dimy. Izy
tenena hoe ny roako hoe tsy ilaina miditra nyity tsony da tsy ilaina mieneny tsony tsy mahazo ny connecté tsy ana le teny Andriamanitra le izy ianao no tokony tonga saina amin'izay zavatra tokony ataonao amen zany hitanareo ianao rehefa impliqué amin'ny zavatra anankiray averiko tsara eno tsara concentré nareo ianao rehefa vo impliqué amin'ny zavatra anankiray rehefa miatra aminao le izy rehefa tena tianao vitanao rangaha io vitanao io ary io tadidio tsara fa zay koa manao fa aza mieritreritra mihitsy hoe aizany ianareo manao any amin'ny source zay dia nareo manao an'ity amin'ny source fa dia averinareo fa hoe tsika dia hoe omeny monsieur Lewis Trace fotsiny dia hoe ataovy eo zay revinareo mba fantatrareo fa manomboka 14 heures ty toerana ty dia efa lohena nefa tsika ary 15 heures mbola tara ihany ianao dia hoe kakao mbola tara ihany kiteniteny foana mihitsy mbola tara ihany ianao raha avako 14 heures ty dia efa payé tsisy gratos zany teny kakanao tsisy gratos zany raha mita toerana gratos anao te afaka mihitsy andoharo any tsy maninona tsisy gratos zany tsisy mba fantatrareo taty miora zao ambadika ao zanaky ny safatom-pony izy any Strasbourg izy fa connecté aminay mivady tsara foana connecté amin'ny ministère ny verset ny dimany izy jamais nanomboka tamin'ny arany anty izy tsy tapaka mihitsy dia nijory vavolombelona izy lasa nitombo ny zaza tezainy dikan'izay rehefa mitombo zaza tezainy mitombo koa ny bénédiction fiainana dia ampiasain'Andriamanitra na ny zanany ary nisy taona izy efa tena joroko vavolombelona zany efa ratadidinareo efa tena naikina mony tena mihitsy fa na ny zanany ary lasa ampiasain'Andriamanitra lasa tonga bénédiction ho azy koa ny zanany lasa endry lasa mahay tsy no mifampahaizanao mihitsy zany hoe ampidirinao any amin'ny école inona mba tsy tena misy olona fantatrareo zay na nakarena be mihitsy ta Madagasikara nalefa tany Allemagne nalefa tany Angleterre dondrona izy ta Madagasikara dondrona ihany izy tany Allemagne dondrona ihany izy tany Londres tsy resaboly io resaka hoe écolage hoe je peux payer fa Andriamanitra n'esprit de sagesse n'esprit d'intelligence tompoko tena hoe kaikinao raha zany zao fahatakarany zany fahatakarany zany ohatra tati Colombe zao ohatra raha izy tati Colombe zao ohatrany hoe mita mahatonga an'io zaza ohatrany io tena mitenenao fa mifanomponao raha mahatotea marina zany azafa amin'le teny gasy le izy ohatrany hoe mahery be azonareo le izy ok ao vous êtes sous le coup de malédiction Jesosy teny kaikinao Jesosy nanalatsika ao anatin'le joug de malédiction zay ny teneko anareo hoe Paul tonga dia nitsotra mihitsy zay mamafy raha Apolosy manina misy ao manondraka fa tsisy hidiranay intsony ny après toy ireo ny alabaly izy tsisy hidiran'ny ositra mihitsy io revy io zalahy izy fa zao Andriamanitra mampitombo ka ny mampitombo eno tsara sokafo so mampitombo ny fitahina eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra le izy fa tsy za tsy ezaka hoe tena be ositra ny ihany zany ao amin'iraka tatata manginy ty vava Andriamanitra le izy ary ohatra ka mety hoe very asy ianao aza manahy tena kaikinao za tsy anahy zany nisy an'izay olo zay ao anaty baiboly hitantsika tsara Elia ny anarana tsisy ninona tsona karakaina izy ihany nanidiny robinet lanitra teto izy zany tsy mary nidikizo kely nampiasa ositra izy nanidiny robinet lanitra raha tsy za mihitsy mamoana io izy tsy miva io izy Andriamanitra ok ary nidy le izy fa avy eo adinina izy koa le zany tao anatin'le izy tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra izy sara-tsamo maty koa fa zao le fahatsarana teneny kaikinao zay le tsara zay le tepo zay le mentalité volenao anatinao zay mentalité de royaume zay Andriamanitra miaraka amiko za droit taminy tsy matahotra zany 450 prophètes Baal izy rery mifasy nanao défi teny amin'ny Mont Carmel tairo hitantsika eo zay Andriamanitra tairo le faso tanao satria fatany tsara mihitsy ao anatin'ny alliance izy azonareo tsara amin'izay le izy dia ozy Andriamanitra oui Élie et dans mon alliance il a fait de son côté maintenant moi je vais faire de mon côté daboka ny afo maty ny 450
450 prophètes de Baal mivahany amin'izay ny robinet milatsaka ilay izy fa mandritra n'izay zavatra izay isan'andro tena kaikinao isan'andro ny tonga ny corbeau tondra hena sy mofo mamatsy andra Eli za aloha dia efa voavatsy an'io ray volana io tadidiko tsara mihitsy amin'io mbola za ihany no misafidy aiza ianao ty hinan-kanina androany na sesesiko mihitsy ny karazana azafady mbola mifaditsika fa tsy manina fa na sesesiko mihitsy ny karazana resto sinoa eraka ny tanàna io dia nozy izy nao tsy fananiko ilay izy fa le olona le niteniteny foana tamiko tamin'izay za tamin'ny faraparan'ny volana niteny tamiko ny angavy hito momba hoany fa vonandray an'le vilia tonga dia tsisy ny avitetsony amin'izay fa tsy problème zany amen tsy problème zany fa nahazo sakafonay atao an-trano tena kaikinao sloy amin'izay le mentalité io disque dur tena efa lany andro efa tamin'ny péteo amin'ny 4 mbola sisika ao anatiny tsy haiko ina zao ry papa malaza ny tena boosta teo amin'ny 4 efa tamin'ny 2000 tsy haiko zany 1900 kory angamba zany raha tia Europe ka zao zany tadidio tsara ty zavatra anankiray ty fa zay tsy solo hoe malédiction zany hoe miverina miditra eo ambanin'ny malédiction ianao raha vao mbola tsy manao an'izay zavatra mbola tsy tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao verset 10 apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure donc une seule chose zany ozy za teo no manokatra ny varavaran'ny lanitra fantatrao le izy manomboka androany jery momba amin'ny finoana kely tsika vetivetika na azo zao tsika ohatra teny anankiray mbola ao anatiny resaka hoe semence sy récolté nahazo teny Abrahama ohatranao teny kaikinao oatra nahazo teny nisy promesse tao anatin'le izy tadidiko tsara mihitsy zao tamin'ny profety Masaro tonga taty nahazo teny ny akabeazantsika samy natadidiny anazy tsika samy tenena hoe tadidio le izy mahatonga le izy mbola tsy mitranga mety hoe mbola tsy amin'ny fotoanany fa ny tena akabeazany tsy mampitranga le izy ianao tsy nandeha tao anatin'le alliance ao zany marina zany tena kaikinao marina zany ohatra zao ny sasany ohatra hoe tsy haiko aloha raha nisy teto ohatra hoe olona mananjanaka anankiray zao ohatra dia hoe ny zanakao dia ho ampiasaiko amin'ny fiderana ohatra zanakao dia ampiasaiko amin'ny fiderana dia ianao nare an'izay dia nanao amaina dia izy ianao zany te hidera nefa dia misisika ianao anatin'le fiderana nefa ny zanakao tokony mipose anao andeha ao anatin'le lalana ny ianao mety mizika ny asaina ataonao fa tsy midera dia tadidiko tsara mihitsy nisy taony pasteur Rodolphe fa niteny an'izay zavatra izay tamin'izy nanomboka ministère zany dia nanombo tamin'ny anatina ministère anankiray izy dia ny andraikitra nomena anazy voalohany kifafa aizana zao zany mitazona kifafa dia manetsika ohatr'izao an'ilay kifafa mamafatrano ny dikan'izany reto mpamafatrano ny fiangonana dia izy nefa ny tamin'izany tamin'izy tany amin'ilay ministère anankiray mpihira dia indray mandeha izy tonga dia nisisika ny amin'ny chorale dia nihira ny tenenin'Andriamanitra tena ohatrany hoe nisy amponga tsofona be tsofona zany ohatrany hoe tena nahare be mihitsy inona ataonao io ndraindray tsika ohatra mitady an'izay foana hoe mitenena amiko Jehovah rehefa miteny Andriamanitra hoe mitoera amin'ity toerana ity tsy mety fidèle ianao zay le problème anao ohatra izy tsika teo Abrahama ndao iverinao amin'ilay toe-po foantsika teny kaikinao hoe Abrahama hoe ny réussir za te réussir tahaka ny Abrahama zay mahatonga antsika mianatra ny Abrahama ananantsika an'izay toe-po zay izy zany tsy hoe ndao andohalika dia angataka tsika dia hiandry
Tsy jesosy eo meo anany tempony Abraham toy izy Andriamanitra hoe tu peux attendre. Tsy mahazo ininona anao tsy maintsy mihetsika finoana arakasa zay vao velona. Dia zao nisy fotoana izy nanaraka an'Andriamanitra izy à 75 ans. Hoy izy Andriamanitra mivoata aho. Voaka izy. Ndao ary zao lasa 25 ans, 75 ans. 25 ans plus, vao mivoaka kelikely izy toy izy Andriamanitra aminao dia nivoaka ny taranaka firenena toko miavaka. Amen ozy izy. Vitany amen tsy resaka fa vetavetana akory ny resaka eto fa olona efa 75 ans dia ny anankiray 65 ans. Satria melanelana 10 ans nelanelany taona izy mivady. Nanao ny tokony atao izy mba hahazoana zanaka fa tsy nanao ohatran'ny Maria akory izy hoe hidina aminao ny fanahy masina. Hafa ny amin'ny Maria tsy nila nanao nininy Joseph fa teto tsy maintsy niasa. Dadabe Abraham 75 ans niara-natory tamin'ny mémé Sara 65 ans. Azonareo ve le finoana raha kasa tsy maintsy niara-natory izy. Raha ohatra ka tonga dia ouvertement zany tsy maintsy niara-natory. Andriamanitra tsy mipromettre mihitsy dia hidina amin'ny Sara ny fanahy masina dia ivoaka na niara-natory mihitsy i Abraham sy Sara. Dia velona indray l'équipe maty. Velona indray l'équipe maty. À 90 ans nanankiray ny ray 100 ans. Mba eritreretinareo zany. Hay diso calcul. Ny ray 100 dia ny ray 90 zay amizay vao nataony mpivady ny resako. Dia tonga avy eo amizay Isaka. Mazava ve zany zavatra zany? Tonga Isaka na velany tsara 12 taona. Misy dikany be mihitsy io any 12 ans io ao anatin'ny baiboly. Anjaranao zany mieritreritra an'izany sy mianatra momba an'izany. Fils qu'il a eu, c'est le seul fils unique qu'il a eu dans sa vieillesse. Gâté, chouchouteny. Ça dit efa lasa milde amizay. Efa milde izy teto. Raha tena tahimbe grave be mihitsy izy. Efa nisataché tamin'ny Isaka izy tena tia zany. Avy amin'ity amizay zany tena ivoaka amizay le hoe père de la foi. Inona ozy izy nareo tena kaikinao ina moa ny tranga. Ndana fatory ny zanakao dia andao vonoa izy atao sacrifice aty amiko. Latsaka indray ny teny kaikinao latsaka indray ny teny. Tsy lasa nanao sary ondry izy na sarin'olona vita amin'ny ondry izy hoe tena tia no fitahako i Abraham. Ito indray hoe sa grosse tête indray no meko eto. Fa inona natao? Fatorany soma tsara le tana sy le tongotry le zaza ohatran'le mitondra ondry ireny andeha ho vonoa. Tena eny kakao mba azonao an-tsaina ve zany? Tsy resaka imagination resaka fotsiny hoe mba imagineo fa tena imagination ao anaty spirituel zany alay vision mihitsy hoe iny Abraham dia lasa tsy niteny Sara akory ary papany. Tsy niteny Sara akory izy. Nefa ny Sara nanaiky niara-natory tamin'ny mihitsy nazonina an'ilay zaza. Ary Sara koa sarotiny tamin'ny Isaka. Zay nahatonga ny Agara nanan'ilay izy Agara ny roahany tany. Dia hoy izy avy amin'izay aty. Hoeto ary ilay zanakao. Tsy mibedy ny Abraham Andriamanitra fa manao tsy niteneninao Sara. Fa noetiny somatsara. Efa eo am-pananganana antsy ho vonoana. Dia hoy izy Andriamanitra hitako amin'izay hoy izy le te-ponao. Zay te-po zay ny tian'Andriamanitra hananantsika ho sotakaritsika. Mba hisotrahanao an'ilay bénédiction mila hanananao zay te-po zay. Le te-po mahay manome an'Andriamanitra. Amen. Tena kaikinao manome an'Andriamanitra. Zany hoe reconnaissant amin'Andriamanitra tsara mihitsy ianao fa fantatrao fa tsinitsinina ianao raha tsy teo izy. Alléluia. Offre ton fils en sacrifice. Tonga dia izy tsy hitenenizaniza zany. Je sème un fils, je vais récolter des nations. Mba eritreretana zany. Andriamanitra ny tsy hoe nitabofan'ny fodry Isaka raha ohatra ka tsy natolotra teo. Le te-pony Abraham mihitsy dia tavy no hita. Tena kaikinao te-ponao mihitsy ny tia no hita.
ministère andeha foana na tsy amin'ny dimy mihitsy ianao mandrakizay tsy vavy zany a tsy vavy zany tena kaikanao tsy be vavy akory paster mifampilitsika ary mifanohantsika atao anatin'ny ministère ary isorako an' Jesosy zany tehakitsika alohan' Jesosy ary mampiritsika atsika tsirairay avy any amin'izay misy koa manana fisaina za efa manaotra zao fais tout dans l'excellence rehetra manaova en excellence io anontany tsara da atoritsy misy taona izy tena nyteny tamiko mihitsy ohatrany za rehetra manao le za fais dans l'excellence marina zany tonton sa tsy marina misy taona za teo amin'ny place C zay daholo nanao ny zavatra rehetrarehetra mbola nitaraina taminareo hoe za mampiritsika anareo ataovy le izy mba hitahian'Andriamanitra anareo any keo sy kafan'Andriamanitra ny fiainanareo koa misy taona ianao teo tonga amin'ny toerana anankiray fa tsy mba mety miova mihitsy le fisainana mentalité efa tranainy be any Adama no entinao anatin'ny asa fanompona dakao tandrangay Adama misy esprit efa tranainy be mibabe ny dadabe tany le mamofy akotro izy tsika mbola eny any mbola hoentinao anatin'ny eglizy efa milaza fa zanak'Andriamanitra eo anao ny raisa jereo tsy mahita ny datorija sy tatilanjy hoe tara zany tsony mba mandrombaka jereo inona ny zavatra inona ny kapasité anananao atolory an' Jesosy zany tsy miteny atolory an' Jesosy izy nametaletanao atolory an' Jesosy le izy tu veux prospérer amin'ny zavatra tianao atao atolory an' Jesosy le izy zavatra andresahako tamin'ny tonton Taza zao zavatra ohatr'izany koa groupe tanjona alleloia rehefa anaty ministère ho asy dia miaraka amin'ny ministère rehefa miaraka amin'ny groupe C dia ao amin'ny groupe C mazava tsara ho ny resakitsika fa zao atolory aloha le izy rehefa miaraka isika dia atolory le izy io jereo tontontan miaraka amintsika isaorantsika an' Jesosy zany tsy ho very mandeha zany ianao rehefa mbola omenao an'Andriamanitra izy fa raha noho ny fitadavanao tena kaikanao tsy seloto io tsy akikikik 636 io mandoa 2005 dia lasa mahazo 250 millions tsy FDJ zany FDJ zany FDJ zany fa tsy any JC tsy any RDC zany tsy République démocratique en Congo zany Royaume des Cieux dikan'izany RDC zany misy mitady an'izany ndraindray manko tsika ndraindray tsika any amin'ny zavatra tsy izy mihitsy ny alehantsika fa mila mitandrana tsara misy mentalité miofo tena kaikinao misy mentalité miofo ao tsika mbola tiako tena hipetraka ao anatsika le izy ohatra indray momba ny akandray tsika ohatra momba ny vavaka ohatra tena tamin'ny heriny raha mao mantondra an'le izy fa tena désolé tsy mety le fanoharana ity fa manaraka natao misy fanoharana zay meny Jesosy atsika fa zao aloha Luc 11 verset 9 à 10 raisy ny baibolinao momba mivavaka tena kaikinao ianao io zao momba mivavaka Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe quand tu auras des problèmes quand tu traverses le feu là tu pries diso zany baiboly zany ary anaty poubelle zany tsy niteny an'izany mihitsy izy tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ndraindray rehefa mandefa invitation reny rehefa laribisy ny karazana averiny zalafa sy zavavy fa tena hoe dia averiny dadisimo fa tsisy atao mihitsy fa zay ty hoe tena mila manatrika any vas-y ary andreo manandranandram-bavaka eo fa ozy izy Andriamanitra hoe ataovy tour de prière sy nahamafisina ianao tsy hitanefa ianao manabe tareo trano fotsiny manabe zandray aloha sa tika amin'ny teny frantsay le tu fais grossir tes joues manabe takolaka tu fais grossir tes joues à la maison amen Luc 11 verset 9 10 aloha en avance préparez amin'izay le fandraisana za Luc 11 9 10 ainsi moi je vous le dis teneno akaikinao Andriamanitra no miteny ito zao alliance indray zao ty demandez vous recevez de ozy izy Jacob nareo mangataka fa tsy mahazo de ozy inona ny problème mangataka anareo no filanareo
hitanao aiza le problème any aminareo le izy aty amiko le izy fa tsy avany amin'Andriamanitra de mon côté ozy izy Andriamanitra demandez je vais vous donner le je vais vous donner tsy maintsy misy zavatra ataonao le izy misy lakile sokafana androany misy porte sokafana androany a ianao no manokatra an'le izy fa momeko lakile ianao ataovy le izy na ny prière koa cherchez vous trouverez ianao tsy micherche akory petraka eo anao dia za ve tsy hitan'Andriamanitra eto ny kako e bien sûr hitany mihitsy ny kanao fa ny problème toi tu cherches pas cherche Dieu Andriamanitra ve dia tsy réagir mahita nandritry ny 12 taona nikoretaka foana ihany fo izy za tsy ame any Samuela mihitsy fa nitoepony ty ary jereoko be koretaka lavy teo izy ely andana no teny mihitsy vehivavy io fa misy zareo tsy normal ataona qu'est-ce qui se passe dans l'espace aussi izy tena tsy mety mahazo zanaka zay selikana miara-matory foana fa ohatran'le ray foana nohatra miteraka penina izy Andriamanitra c'est pas la peine ozy izy nitao maninity eo fa ndana fa foana ranomaso nahazo teny ianao ataovy ny tokony ataonao indray izy niara-ny verina natory tamin'ny elikana izy tsy miteny hoe elikana mihitsy angamba tsy manomokatra fa andeha hitady bandy hafa le même mec le même monsieur le même mari frappé là vous souffrira tena akaikinao problème manao teneno akaikinao problème manao izy ianao hoe Andriamanitra sao dia manakitaban'Andriamanitra izy mihitsy mitena demande frappé la porte ianao tsy mba manandia ianao tsy mba manaonao an'izao Andriamanitra tsy mba manao an'izany mihitsy ianao eo anao ny raisiny ozy izy ataovy izay tokony atao dia jereo hoe 1 Jean 5:14 andeha aingaikaingantsika 1 Jean 5:14 jereo ny ty zavatra anankiray ty fa ty amin'ny Nouveau Testament ty 1 Jean 15 1 Jean 5 azafady 1 Jean 5 verset 14 jereo meny mihitsy ianao et voici quelle assurance nous avons devant Dieu manana assurance ianao zany rehefa mivavaka ianao zany tsy le mivavabavaka reny fotsiny hoe eny ozy izy pasteur mivavaka dia valika dia lanceko amy fotsiny izy ohatrany tanao le maka an'le ino moa ny anarandreny le mangirangirandreny dia paillette fotsiny dia atsipitsipy si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté il nous écoute zany hoe misy condition le hoe il nous écoute tsy maintsy conformé amin'ny volonté an'le fangatahanao dia izy tsika voalohany indrindra rehefa mivavaka ianao dia mila tenin'Andriamanitra rehefa mila tenin'Andriamanitra ianao dia ampiarahanao amin'ny finoanao iny dia atosiko ny fanahy masina miara-miasa mihitsy le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit manohana antsika Romains 8 verset 26 en mon nom vous allez demander ozy izy Jesosy asianao ny anaran'i Jesosy zany hoe asianao teny tonga nofo ao ve dia ozy izy voaray any an-danitra le izy zany hoe kory tsy midika hoe angatao tout et n'importe quoi fa mifanaraka amin'le volonté an'Andriamanitra amin'ny fiainanao zao ve le izy ohatra hoe sainy zany zao ohatra tena mangataka tsy haiko klasy A zao ohatra ozy izy zany sainy Andriamanitra tsy ame azy mihitsy amin'ny fotoanany men'Andriamanitra klasy A tsy haiko mety d'ici 20 ans izy zany mahazo klasy azonareo ve le fomba fiasan'Andriamanitra Andriamanitra zany tsy te hanome satria izy miteny hoe demande et vous recevez fa am'le fotoananao tsy am'le fotoananao fa amin'ny fotoanany sy amin'ny volonté misy ingrédient ihany zany ao anatin'le izy mila revisitenao kely ny liste de prière anao azafady conformé à la volonté de Dieu ve cohérent amin'ny écriture ve fa raha zany ianao tsy manana assurance Philippiens 4:7 inona ny amin'ny Philippiens 4:7 jereo Philippiens 4:7 alors la paix de Dieu qui surpasse ce qu'on peut concevoir la paix de Dieu gardera votre cœur votre pensée sous la protection de Jésus-Christ manana paix ianao rehefa mivavaka tanareo ohatra afaran'izay akaiky indrindra
rehefa posen'ny fanahy masina izy fanahy masina ihany miconvaincre antsika de péché tsy netiny nataonao dia tenen'ny fanahy masina tsy nety iny nataonao iny dana ny bebaka dia ahoana 1 Jean 5 1 à 9 1 Jean 5 5 à 9 oui 1 Jean 5 1 Jean premier chapitre de Jean 1 Jean chapitre 5 verset 1 à 9 dia inona ny zavatra mitranga ao rehefa miconfesser péché nareo izy dia il est fidèle et juste pour nous pardonner dia ahoana ny assurance anantsika hoe nahazo ny pardon tsika ozy izy tu es en paix le culpabilité zany esoron'Andriamanitra eo amin'ny épaule antsika amin'izay misy zao ny fanatsapan'izany rehefa mibebaka tena rehefa vita ny fibebahana dia renao mihitsy hoe maivana izy zany inona no namaivana anao an'izy nanana assurance ianao satria ny teniny ny ten'Andriamanitra hoe si je confesse mes péchés il est fidèle et juste pour pardonner tanareo zay ny elizy tena kaikanao zay ny elizy tsotra Andriamanitra ny teny fa izy tsy tonga dia miteny hoe na mipéché ary tatiny izy dia tonga dia vao velany heliko fa efa tera-baovaonao non il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu agis tu viens devant Dieu tu te repens fa raha zany tsy fidèle et justice fidélité justice n'Andriamanitra zany tsy lalalaovinao fotsiny amin'ny zavatra tsisy dikany amin'izay tianao dia ohatr'izay ihany koa ny amin'ny resaka prospérité ny resantsika teo les promesses efa ao anatinao le izy fa mila voakanao mila miagir anao en donnant si en semant amen raha nisan'ny kiraroko sy nisan'ny kiraro mivadiko saoranan'i Jesosy fa taloha tsy nanana kiraro mihitsy zao le izy lasa mitobaka be mihitsy fa maninona tiako mihitsy ny mampikiraro olona inona nataoko dia jereo tonga docteur hoanina indroa zay na mafikiraro tany zay mivady niaraka dia mbola vonjinja kiraro indray misy olona vangin'Andriamanitra foana zany na tsy mitena anao mila kiraro ohatr'izao fa tonga dia misy olona vangin'Andriamanitra dia vidanany ianao ka ianao te hirécolter zavatra anankiray ianao mila misemer ianao tsisy akoatra ny tena kaikanao tsisy ty le anateo adiniko Jacques 4 verset 3 le izy teo quand vous demandez vous ne recevez pas tena tsy mpanompon'Andriamanitra mihitsy Jacob Jesosy ny teny hoe demandez vous recevez nefa ny Jacob miteny hoe vous demandez vous ne recevez pas dia adino le izy misy hoe car vous demandez avec de mauvais motifs misy mauvais motif zany na dia fenon'ny fanahy masina ary le mauvais motif demande charnelle be tsotr'izao fotsiny c'est simple tsy poussen'ny fanahy masina akory zay mahatonga anao tsy manana assurance rehefa mivavaka tsy manana assurance rehefa mivavaka fa rehefa manana assurance anao rehefa mivavaka poussen'ny fanahy masina en paix tsara ianao relax ampianaran'ny fanahy masina tsara zay mivady dia zao tsara ny tenenin'ny pasteur Rodolphe fa tsy nazavainy le izy fa ny fanahy masina avy eo na nazavana ozy aza terena ary se Jesosy dia tsy nazava tamin'ny mivady izy avy eo le izy nazavain'ny fanahy masina mifanerenan'i Jesosy raisinoty fa ho anao sy ho anaty ny antsoina hoe maneran'i Jesosy dia le manera ao anatin'ny konetaka ao anatin'ny murmure ao anatin'ny doty mivavaka ihany ianao fa terenao nefa ianao tsy manao an'izay tokony atao ao tsika zay le maneran'i Jesosy aza teren'i Jesosy ozy izy dikan'izay rehefa mivavaka ianao dia zay fantatr'Andriamanitra hoy izy Matteo 6 fantatr'Andriamanitra zay ilainao fa zao fotsiny ataovy zay tokony ataonao ataovy zay tokony ataonao fantaro ny sitrapon'Andriamanitra reto ao faranako amin'izay aloha fa zahaiko aminareo amin'ny fotoana hafa ihany fa tena misy mentalité tena tian'Andriamanitra hipetraka ao amin'ny zanany amin'izao farany zao entre autres fotsiny zao ohatran'izay hoe iza moa ny hamatsy ny église de Christ raha tsy ny olona ao anatiny ihany iza
jentilisa ny tadiavinao amatsy an'ity ny amono an'ity ary ny tadiavina ny amono an'la mission iza ny tadiavina tena eny akakinao iza tsisy subvention avy any amin'ny mairie na avy amin'ny tsiraraha zany manontany any amin'ny mairie ary ianao sao dia mba misy trano anaovan'iny zany anaovana eglizy tonga dia foanana mivoaka indray ny lalàny 2019 zao zavatra mitro fa tsy problème zany tena akakinao tsy problème zany satria tsika tsy miankina amin'ny mairie fa miankina amin'Andriamanitra misy prof d'anglais zay nyresaka tamiko tamin'ny latsinainy dia ino ozy izy ny atongavanao aty zany nyresadresaka eo ino ozy izy ny atongavanao aty à France dia je suis en mission non ça se dit pas aux izy je suis en mission tsy raharahako mihitsy c'est biblique ao zany je suis en mission motif religieux izy izy ny atongavanao aty je suis en mission tenir ferme tsara tamin'ny position ka je suis en mission zay te à Madagasikara dia noentin'Andriamanitra aty en mission dikan'izay tsisy olona afaka nizongosina zany ao anaty baiboly zany tena kaikinao anaty baiboly ambassadeur any lanitra ianao jusqu'à ina ary zany ny ataonao ato izy sady miasa atanao sady pasteur oui manana double fonction zako inona andrarahinao an'izany ansaiko tsy niteneny kosa aloha zay hoe inona andrarahinao an'izany fandrandray zany misy olona kitika anao mihitsy fa mila mitenir ferme mihitsy anao je suis en mission manana double fonctionnalité en point c'est tout amen mila ferme tsara tsika fandraisana zaraina azafady ao tsika ka zao averiko conclusion dia zao ny amin'ny zavatra rehetra zay voavakinao anatin'ny baiboly enaro zay zavatra nataon'lay olona raha teo tonga eo amin'ilay stadin'lay olona sy le niveaun'lay olona ianao tsotra fotsiny ataovy efa misy lalana misy tsy andraisiko noty le izy fa anaty bokyny Ezaïa ao mba raisy noty le izy dia tedavo zay hoe fataro zay lalana efa masaka izy zay fataro zay lalana efa masaka dia ozy izy mitsanona ianao izy amin'ny toerana anankiray dia anontany hoe aiza ny lala masaka aloha tadavo izy ataovy devoir de maison fa mena fonafonareo indraindray tsy mety débrouillez-vous indray aloha amin'izay fa raisy noty raha ohatra ka tianareo hoe mijanona amin'ny toerana anankiray ohatrany hoe rehefa ohatrany hoe lany aiky zany ianao dia mijanona amin'ny toerana anankiray dia izy manontania zay efa lala masaka dia amin'iny andehananao izy izy dia ompeny aminanao amen ka zao misy ministère tena tahian'Andriamanitra sy mahombo tsara mihitsy dia aleantsika le izy amen ao tsika tonga dia zaraina ka tonga dia zaraina ao tsika rehefa avy eo tsika dia hivavaka ataontsika dia zao ny alliance ianao sy Andriamanitra manao azy za tsy afaka manapaka zioka tsy afaka manapaka malédiction Andriamanitra ny afaka manala ny malédiction io surtout momba ny prospérité satria ny salut no meny anao tena kaikinao ny salut any ambavanao tsy ianao manome salut fa ianao zany afaka mizara azonareo ve le tiako tenenina ny fanasitranana ny fanafahana meko anareo ny fahefana mandray menarana sy manitsaka maingoka meny antsika izay fahefana zay fa misy anankiray fahefana tsy meny antsika manokatra varavaran'ny lanitra akoatra n'izy irery any zay kosa aloha tsy nomeny zay tsy nomeny zay fantatrao ny tokony ataonao dia ataovy le izy rehefa manao anao sois fidèle dia sois free rehefa tsy free anao aprime fa lasa mitondra ozonao anaty ministère indray le izy babena ranomaso sy babena ozona raha te anatin'ny ozona ianao mba aza mijoroa amin'izay ho tonga zanak'Andriamanitra amen hitanareo miditra ao anatin'ny fandraisantsika sabotsy farany amin'ity jeûne et prière ty andao tsika hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy zao tamin'ny fiatombohan'ity jeûne et prière ty dia nitenitsika amin'ny fanahy masina raisinoty le izy raha ohatra ka tsy nandray an'le izy noty ianao na tsy tadidinao mba ho saintsainanao okay zao le teny ozy izy hoe hatramin'ny elana isy ohatrany hoe toetra nisy toe-po misy devolo tsy mety afaka mihitsiny tadidinareo zay zavatra dia ozy Jesosy hoe ty karazany ty ozy izy tsy afaka raha tsy jeûne et prière nefa nozy izy le rangaha
Délivre-nous de notre incrédulité. Zany hoe nisy finoana tsy ampy tao anaty. Dia izao no tenen'ny fanahy masina antsika hoe amin'ny alalan'ny fanaovantsika jeûne et prière dia mihamafy renforcer ny finoanao. Amen. Tena kaikinao tsy hoe tsy manam-pinoana ianao. Manam-pinoana ianao fa ny problème tsy ampy hery ilay finoanao dia ny jeûne et prière manampy ianao. Fa izao ny vaovao mahafaly raha ny jeûne et prière tsara ianao enoja raha ny jeûne et prière tsara ianao iny devoly iny égyptianina nampahory ianao pendant 430 ans tsy ho hitanao intsony au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Je suis sincère mpanompon'Andriamanitra mijoro eto na tsony manokana afaka hiteny an'izany sy proclamer an'izany ao tsika sois sincère. Inona le devoly tsy netresy mihitsy tamin'ity dernière semaine ity zao fatako tsara mihitsy spirituellement fa nasefatsefatra daholo nareo. Tsy miteny ary nareo fantatra izany. Hita izany. Fa izao ny vaovao mahafaly efa tapaka ny lohany fa rambon'ilay mipelipelika fotsiny reny. Amen. Velao hipelidrambo fa tsy maninona. Rehefa miala daholo ny ainy dia maty izy. Ndao tantareko anareo farany ity zavatra ity fa mety tsy nare nareo. Nisy tsy nare c'est sûr. Vao nanomboka koa ity zavatra ity dia natory tao amin'ny endroit secret-ako. Dia narary be partie gauche-ko. Dia hitako tao anatin'ilay vision ny hazakazaka hitanareo ohatran'ilay arc de fleur reny, fa tsy arc de fleur ilay milay be ilay hitanareo ilay mahafinaritra be mampitendende. Fa nisy ronce, izy zany tena ronce mihitsy zavatra misy tsilo. Dia misaoty an'ilay izy dia kika aty amin'ny fehako. Amin'izay koa izay ny akanjoko mahagaga, short kely dia t-shirt kely tsy mba ohatran'ny hoe tsy blindé zany. Fa vao kikikika hatrany tapindoko hatrany am-paladia. Fa izao vaovao mahafaly. Dia ilay teny anankiray no tato anaty raha tadidinareo ny teny anisany voazara tamin'izay voalohany hoe hitako ny lalana, hitako ilay varavarana fa betsaka ny ennemi manakana. Tadidinareo Petera ny teny an'izay. Dia izao ny vaovao mahafaly. Tafavoaka tao anatin'izy zany. Dia tao anaty tonga dia nampahirana fa tafavoaka ny 21 jours. Dia vita ilay izy dia sitrana daholo tonga dia sitrana ny vatako. Rehefa sitrana dia tonga za ilay ministère iray manontolo zany. Tonga dia tsika iray manontolo. Dia izao teto nisy marika nify. Tonga dia fatako hoe nify ilay izy. Dia nanaitaina be ny tanako. Narary. Ao tsika. Dia rehefa narary ilay izy dia sitrana daholo zany ny vatako amin'ilay kikika sy ny tsandotsatoka ilay ipinina. Dia lasa mangamanga ohatran'ny violet zany lalandra tamin'ity dia mipitsitsaka vana. Dia nisy tsy hitako ny tava fa nisy olona tato amintsika ny kikika. Oay, venin iny, venin. Dia za zany tamin'ny voalohany zany tonga dia ohatran'ny somary taitra. Fa avy eo izy nareo nahafana be ity tanako ity. Dia nisy biby lava niafina tao anaty. Io izy nareo pasteur very rangaty samy torina zany. Samy torina satria nanafaka azy zany Jesosy. Ary rehefa nanafaka izy nafaka ministère izy au nom de Jésus. Nisy biby lava niafina tato amin'ity main gauche ity. Tsy niteny anahy Jesosy hoe inona ilay izy. Fa azoko sary an-tsaina zany hoe iny zany zavatra tsy hitako maso. Misy zany zavatra ohatr'izay tsy hitanao maso ilay izy. Azonareo ilay izy. Fa miasa amin'ny fanahy masina. Androany ny fanafahana anareo alohan'ny 21 jours afaka nareo. Aza mieritreritra n'ilay addiction intsony fa maty ilay izy. Dia izao ohatrany tsy avy miaina zany. Satria izao tsara ny teny fanahy masina. Nisy péché nourrir an'ilay serpent. Azonareo ilay zavatra. Nourrir an'ilay serpent fa tsy avy miaina intsony izy avy eo. Satria maty izy dia tsy sepotra izy dia tsy maintsy se manifester dia mivoaka dia maty dia nitsana levona. Tena au nom de Jésus-Christ je me tiens eto amin'ity hôtel ity tsy le hôtel ity fa eto amin'ity hôtel spirituel ity manafaka anao Jesosy. Tena mandehana fa tena fitahotra amin'ny farany 21 jours. Anatin'ity 3 derniers jours ity tena sereo mafimafy kokoa ny nofinao. Na ny torimasonao na ny sakafo tereo. Izay mba angatahako tereo fa tsy ho hitanao intsony eo. Jesosy miteny fa ty karazany ity anisan'izany le karazany iny manana toko be mihitsy fa tsy ho hitako mandrakizay tsony zany ilay izy eo amin'ny fiainako. Tsy hanadala tsony zany ilay izy. Mba tsy tenena ilay fomba fiteny gasy zay. Tsy hanadala tsony ilay izy dia tsy hanadalanareo tsony ilay izy.
zao anatin'ity fandraisany ity dia ho selentsika izay zava zay izay fanafotana izay. Ozy izy Mosesy, zany tsy Mosesy fa lefa natao anatiny no miteny. Iny Egiptiana izay hitanareo iny tsy ho hitanareo intsony ary tena tsy mifankahita intsony tokoa. Androany hitraversean'ity ranomasina mena ity isika rahan'i Jesosy. Tena rahan'i Jesosy ilay izy, tsy symbolika fa tena rahan'i Jesosy. Midiro ao anatiny eo fa ninona fa namahery fa ny Andriamanitra ao mahery noho ny Andriamanitra n'izao tontolo izao. Amen. Raiso ny tenan'i Kristy dia discerne le corps de Christ. Tia ny vatantenako izy, tia ny tenako atolotra ho anareo. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Mangez le corps du Christ, les enfants. Mangez le corps du Christ et recevez la guérison à 100% dans le nom de Jésus. Volonao tsy hisitsana izany au nom de Jésus. Volonao dia hipetraka eny andohanao mety fotsy izy tsy manenina fa tsy hitsana izany au nom de Jésus. Masonao tsy hejamba izany, sofinao tsy harenina izany. Verina amin'ny laonina au nom de Jésus. Verina amin'ny laonina au nom de Jésus. Ny feoanao, ny fonao tahaka ny an'ny zazakely indray, ny hoditrao tahaka ny an'ny zazakely indray. Tsy mila mividy fiosorana L'Oréal isan-karazany ianao mba tonga anao ohatrany hoe ohatran'ny jeune fa mody tahaka ny amin'ny voromahery ianao au nom de Jésus-Christ. Iaiky ny olona rehefa mahafantatra ny taonanao au nom de Jésus. Raiso fa régénéré hatrany an-tampondoko, hatrany am-paladia ianao, hatrany amin'ny sela, hatrany amin'ny cellule faran'izay kely tsy bitika indrindra. Mange et discerne le corps de Christ au nom de Jésus. Nara-maheran'i Jesosy. Tia le ranomasina mena sandrato. Tia le ranomasina mena hivoahantsika an'ity 21 jours ity. Dia tsy haiko mety fantatrao ilay zavatra manadalanao, ilay devoly manadala ny pensée anao, manadala ny âme anao, manadala ny corps-nao, manadala ny zafady ny fomba fiteny na ny filahinao na ny fivavianao. Mazava tsara ilay resaka amin'ny resaka amin'ny spirituel eto fa afaka ianao au nom de Jésus. Fa ose traverser la mer rouge. Fa izy no faty androany au nom de Jésus fa tsy ianao intsony. Tapahana ny zioka androany, tapahana ny fatorana androany fa ianao ilay falitsitsika tahaka Mosesy ny zanak'Israely tsy nahita ny Egyptiana intsony mandrakitiny androany. Dans le nom de Jésus, mety mijery an'ilay péché ianao, mety mijery an'ilay teposi-teposainana ianao, ty zavatra ty tena fa noetiko foana hatramin'izay. Isaky ny jeûne et prière dia noetiko foana fa tsy hitanao intsony izy 2019 farany androany zany au nom de Jésus. Prenez et buvez, ceci est le sang de Jésus-Christ qui vous purifie, qui vous sanctifie, qui vous met à part dans le nom de Jésus. Prenez et buvez. Oh Seigneur, sandrato ny tananao dia misaorana fotsiny. Aza mangataka fa misaorana fotsiny, afaka hoe tena afaka. Les enfants, Angelo, afaka hoe tena isaorana, afaka amin'iny fanahy iny ary anafaka amin'ny olona amin'iny fanahy iny koa ianao au nom de Jésus. Tsisy fanahy maloto afaka anelinghelina anao izany intsony. Fa zao kosa ny tenen'i Jesosy, mandehana dia aza manoto intsony. Pareil pour moi et pour vous aussi. Raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy ny Nazareta, misaotra fa olona afaka izay miala amin'ity toerana ity, olom-bovonjy, olona voasasa, olona vaovao tanteraka. Oh Jesosy, fony Abrahama tena tianay, fony ny tadiavinay voalohany alohan'ny bénédiction, fony zay fa nangataka nitsongolika meo bénédiction, ataovy bénédiction etsetretreta. Fa androany Jesosy tena afaka izay. Makasitraka raha io, misaotra fa andro ny fanafana androany 2 février 2019 afaka tanteraka. Tsy hitako intsony le pampahory inona au nom de Jésus-Christ. Afaka Jesosy, afaka ny assemblée. Le bible lava teto eny tsy hitako intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy, nanafaka ianao androany, afaka mandrakizay. Satria ianao nanao an'izany ny anara-maheran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fa nasavan'Andriamanitra matoa izao fa nasavan'Andriamanitra natao izao anareo. Amen. Tahiny Jesosy tsika.